J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fampalalang Vaovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isa trano telo sy roa arivo. Luciano ni fampalalang Vaovao. Tahotra ireo mpifanandrina ara-politika no azo andikana ny fanaparam-pahefana ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny tamin'ny alalan'ny noty izay navoaka ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana momba ny fanakatsakanana ireo hetsika ara-politika atao ankalamanjana na ireo administrateur civil sadianana mafy fa tsy misy lalana mandrara ny famoriam-bahoaka fa fampiarina dedijadony no ataon'ny mpitondra fanjakana. Tsy tena maleo tena tanteraka ny CENI amin'ny fanapahan-kevitra raisiny hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM tsy manana fahefana mitondra ny etahitan'ireo antoko politika ho fanatsarana ny fanomanana ny fifitanana izy ireo raha ny nambarany. Velon-taraina manoloana ny fanarolatam-pahefana ataon'ny solovam-bahoaka ao ankazoabo ny mponina ao an-toerana amin'izao fotoana izao nofoana nyity solovam-bahoaka ity tamin'ny alalan'ny fametrahana ny andro-masim-pokon'olona ny dina be izay antoka iray nampirindra ny fandriam-pahalemana araka ny fanazavana ireo mponina. Reny mpianakaviana iray no nisy namono tamin'ny fomba feno abibina tao Anjevagara ary lasan'ireo mpanao ratsy ny vola tapitrisany maro sy ny firavaka teny aminy. Manay mafy ny isiany kolikoly amin'ireo mpanao famotorana sy ireo olona ayahina ho navandoza malona izany ireo fianakaviany ny arambony. Maresaka iraisam-pirenena no tanana vonjamaika ny fampiasana ny pile fanalanjaza ao États-Unis raha toa ka mbola verina ho tsaraina indray mandeha ny fampiasana izany raha ny didina avoaka ny fitsarana ambony tao an-toerana. Antsipiri andreo ary arahanao afaka segondra foy. Manaitra ny araba tombo kilasy tombo vavy tonga sondray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao aika manasanao hanaraka izany hatra amin'ny farany. Tahotra ireo mpifanandrina ara-politika no azo andikana ny fanararota-pahefana ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny tamin'ny alalan'ny noty navoaka ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana momba ny fanakatsakanana ireo hetsika ara-politika ankalamanjana na ireo administrateur civil aza dia manamafy fa tsy misy lalàna mandrara ny famorim-bahoaka fa didijadona no ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Eo amin'ny matoadady soratry Henri Florian. Samy milomay manao izay ho afany avokoa ny ankolafikely politika rehetra ankehitriny. Anisan'ny manao be fiavy ny mpitondra fanjakana, manao angaredona manerina ny nosy. Mifanohitra amin'izany kosa nefa ny andaniny fa tsy avela malalaka fa sakatsankanana ny antoko politika sy ny mpanao politika hafa raha mikasa ny amory vahoaka ankalamanjana. Vanim-potoana tahaka izao no fotoana hanehoan'ny antoko politika ireo vinanasany sy andresen'ny lahatra ireo vahoaka hanaradia azy. Tsy misy lalàna mandrara sy mametra ny famorim-bahoaka eto amin'ny tany sy ny firenena fa fampiarina didijadona sy tahotra ny mpifanandrina ara-politika aminy no ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Voasoratra mazava ao anatin'ny lalam-panorenana ao amin'ny 9/2020 fa afaka mamory vahoaka amin'ny toerana izay tiany anaovana izany antoko politika. Mahagaga fa ny filoam-perinasa amin'izao fotoana izao izay nanao fianianana tena mikanja be ny mahamasana fa anaja ny voalazan'ny lalam-panorenana indray izao no mandika izany ankitsirano. Baika tsotra izao ro avy amin'ny filoam-pirenena no arahan'ireo tompondraiky mpanjakana amin'ny alalan'ny noty izay efa nokian'ny masiovo monina sy masy eto amintsika ary ny antoko politika izany tokony sy ny firaisamonim-pirenena. Miseho amin'ny alalan'ny endrika maro samihafa sady ankehitriny ny antsonjay ataon'ny mpitondra fanjakana ho an'ireo antoko politika sy ny mpanao politika eto amintsika amin'izao ankatoky ny fifidianana izao. Tokony samy avela haneho hevitra ny rehetra mba hahitany ny malagasy izay ho ampindraminy fahefana mandritra ny 5 taona manaraka indray. Mamakiady amin'ny mpanao politika ny mpitondra no nitahotra vokatry ny tsy fitezam-pitantanana izay nataony tany demokratika i Madagasikara ka tokony alalaka araka izany ny famorim-bahoaka ary adidin'ireo mpitandro filaminana no miantoka ny filaminana mandritra izany.
Mampametra-panontaniana ny maro amin'izao fotoana izao ny hoe ny fanjakana indray no minimam-boly korontana mialohan'ny fifidianana 2020 ety. Ipetrahan'ny fanontaniana ihany koa ny hoe izany fanjakana hisy korontana ve mialohan'ny fifidianana mba hisian'ny tetezamita sy ny fiaraha-mitantana. Efa tsy nampandroso ny firenena izany ary tsy mahasoa ihany koa ny vahoaka malagasy miverin-daliny Madagasikara na ara-toe-karena na ara-pahasalamana sy ny maro samihafa ary ny fihetsika toy izany no mahavery fotoana ny firenena ka ireo ezaka efa nataony teo aloha dia very anjavony noho ny korontana mety ateraky ny fitiavan-tseza be loatra. Efa dondony miandry ny fifidianana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Leo fitaka sy fampanantenana pokaty izay tsy niteraka fampanosoana ho an'ny sambatan'olona. Ny fanadihadiana izay natao antonany maro no atsapana fa misy finiavana hiala amin'ny fantrana ny mponina. Olana fotsiny ny filalaovan'ny mpanao politika ny sain'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fampanantenana ireo zavatra tsy ho vita akory. Mila mpitondra endry sady manam-pahaizana ny vahoaka malagasy hanafaka azy amin'izao fantrana lalina izao. Vahoaka tonga saina tsy azo ambakaina intsony ny any atsimo, avaratra, andrefana ary ny any atsinanana. Tsy izao zato andro mahery itondran'ny filoam-perinasa izao no anova zavatra sy hanatratra ireo asa tsy vita nandritra izay efa taona mahery izay. Efa mivadika tsikelikely ny rasy eto Madagasikara. Efa mahatsapa ny tena fampandrosoana ilainy ny sambatan'olona ka tsy mora ampiasainy ny mpanao politika izay nampanantena nefa vitsanisa ireo tanteraka. Raha iverenana ny tantaram-pirenena ho an'ireo filoam-pirenena ny fandimby na nisy aza ny sakantsakana sy ny famerina ny famoriam-bahoaka tsy mbola nisy tahaka ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny zavanseho. Famerana tsy mahazo mamory vahoaka ankalamanjany tsotra izao natao ny mpitondra fanjakana nahita aza fa mandika ny voalazan'ny lalàna. Raha ny zava-nisy tany aloha nanome toerana malalaka ahafahana maneho hevitra ny filodederatseraka tamin'ny taona 90 teny amin'ny komma 70 hektara sy teo amin'ny kianjany 320 me. Nalalaka ihany koa ny fanehoan-kevitra nandritra ny fitantanan'ny filoza Albert. Ankoatr'ireo nanomela malalaka ny olom-pirenena nanao ny fanehoan-kevitra teny amin'ny kianjana Ambodiatovy ny filoha Marc Ravalomanana ary novain'ny filoha Andra Joela ho kianjan'ny demokrasia ny anarany tamin'izany fotoana izany. Nandritra ny fitondran'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina namela malalaka ny filoha Andra Joela namory olona sy nitety faritra maro ny mpitondra fanjakana nanomboka ny volana Martsa tamin'ny taona 2014 mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena. Nalalaka sy afaka namory vahoaka ereky Madagasikara ny filoham-perinasa amin'izao fotoana izao ary tsy nisy ny sakantsakana nataony mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana izany. Nisy ihany koa ny fahalalany fanehoan-kevitra teny amin'ny kianjany 320 me nataon'ireo sobravam-bahoaka miisa 370 amin'izao fotoana izao manjaka ny fanaparam-pehefana ataon'ny mpitondra. Sakantsakana avokoa ny fanehoan-kevitra rehetra ankalamanjana ataon'ireo antoko politika. Manohintohina ny demokrasia sy ny fahalalan'ny fanehoan-kevitra izany rehetra izany ka tokony avela malalaka ny hery politika rehetra ifandray sy andresy lahatra ny vahoaka amin'ny politikany. Ny vahoaka no hitsara amin'ny faramparany ty taona ity ka ho hita eo na mbola mamim-bahoaka ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao na tsy. Tsy tena maleo tena tanteraka nisy nisy amin'ny fanapahan-kevitra raisina hoy ny mpandrindra nasionala nisy antoko HVM tsy manana fahefana mitondra nisy fanehoan-kevitra ireo antoko politika amin'ny fanatsarana sy amin'ny fanomanana ny fifidianana izy ireo raha ny fanazavana. Henri Florian no mitatitra izany amintsika. Fito volana mialohan'ny tsy ahatongavan'ny fifidianana filoham-pirenena mbola manzavozavo ny lafiny fanomanana ny pisipisiny rehetra amin'izao fotoana izao. Mbola mijanona barangy ihany koa ny tetibola ahafahana manatotosa izany fifidianana izany ary andrasana ny fiketena ny tetibola natokana ho an'izany amin'ny fotoam-pivoriana ireo solovam-bahoaka ny volana May ho avy izao. Tsy afaka mitondra ny etaetan'ny mpanao politika ny CND raha ny fanazavana ho fanatsarana ny fifidianana. Pataka mivavagna ma raha ny ataoko hoe ny fomba fitenenana ny lakotsiny raha ny teny natao ohatra amin'izay hoe ianareo CND mampivory anay reto hoe afaka mitondra ny hevitry ny mpanohitra amin'ny mba ahafahana mifampidinika eo amin'ireo alohan'ny lalàna zay lalàna efa lany andro tokony ho jerena satria ao anatin'ny tombantsika taorianan'ireny 2024 reny. Tsy mahita ny CND miteny an'izany ianao. Mivaly ny raha vaovavy mivory amin'ny CND ianao dia mifanakana ny olona tsy aneho hevitra. Tsy mahasamy miteny momba izany akory ny CND hoe avelao ny olona lalaka aneho hevitra. Nefa izy miantso vonjy hoe mba hampinareo mpanao politika zay, hampinareo olon'ny fiangonana zay, hampin'ny rehetrarehetra zay mba ahafahana manatsara nisy mpifidianana. Fa tsy mahasamy teny izy na resy avao ary hoe fa maninona ny sakana fanjakana mpanantanteraka ireto antoko politika zay manao ny asany amampatoko politika azy. Lalàna nefa manao an'izany, tsy miteny an'izany ny CND. Fa tsy maneho hevitra momba an'izany izy. Nefa hoe fanatsarana ny tontolo fifidianana ny resahana. Izy ary ny ankinanao, ny arabe, rehefa leo ny olona mahatsiaro loatra ve ny olona fa tena mba manao mozana tsindriny reto fitondram-panjakana reto. Izay itsika vao samy mitaitra reto.
tsy mahasoa ny firenena ny fanakatsakana misy ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ho ny teo anivon'ny RMDM. Matetika loatra ty zavatra ty ary tsy atsika ny tena ao ambadiky nylay fanakatsakana na nle famorim-bahoaka ataon'ny mpanao politika eto amintsika nefa ny fanjakana moa manao ny ataony ihany dia mamoteny zay hoe mba tsisy ny mety ho fahatezerany vahoaka malagasy amin'izao fahasahiranantsika iainan'ny firenena zao sy hiatrehantsika nilay fifidianana dia manino re raha ohatra ka foanana ilay ny fanakatsakanana n'ilay famorim-bahoaka dia omena toromarika nireo distrika tsirairay amin'ny malalaka ny mpanao politiky ny hanao famorim-bahoaka zay toerana tiany amorian'ny vahoaka. Zava-dehibe araka izany ny sian'ny fifampidiniana sy andraisana ireo sosikevitra rehetra avy amin'ny antoko politika isan'ny tokony ho fanatsarana ny fifidianana eto amintsika izay. Lafombaovao afa kosa indray Avril taraina manoloana ny afanararota apaifana hataon'ny solombavambahoaka ao Akazoabo ireo mponina any antoetrana amin'izao fotoana no foana n'ity solombavambahoaka ity tamin'ny alalan'ny fametrahana andro masipok'olona ny adina be izay antoka iray fampandriana fahalemana any amin'ny faritra iny raha ny nambaran'ireo mponina fanampanazavana. Isan'ireo distrika anjakany tsy fandriam-pahalemana sy ny alatrombo lavareny ny ao amin'ny distrika ny Ankazoabo faritra Atsimo andrefana manomboka miverina tsikelikely indray izany amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ireo mponina raha toka efa nangingina izany teo aloha velontaraina manoloana ny fanampara-pahefana ataon'ny olom-bo fidiray ao an-toerana ihany koa ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Asa sahalan'ny hoe samaritany sara fanahy ay le asa io dia azo amin'ny toerana fosiny raha fa tonga teo amin'ny toerana io izy dia nanjaka ny fanararotam-pahefana zay ny zava-misy ary io fanararotam-pahefana io ohatrany raha mahagaboraraka ny fandriam-pahalemana aminay manomboka tsy lavorary ny fandriam-pahalemana satria io fanararotam-pahefana ataon'io député io misy be dia be ao fampigadranany monsieur refeka avy amin'ny député io tomponombo very izy refeka io mpanakarena io tratra le mpangalatra dia voatifitra misy procès verbal tsara misy constatation nataon'ny gendarme misy rapport nataon'ny chef tany tonga amin'ny procureur dia mikilikilihin'io député io koa le iny le mpangalatra rainy mpangalatra dia nampitoriana refeka. Isan'ny mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ao an-toerana amin'izao fotoana izao ny fanimbazimbana ataon'ity olom-bofidy ity ny dina izay fehezana izany fandriam-pahalemana ao amin'ny faritra Atsimo andrefana izany. Io dina be no dina ampihariny Atsimo andrefana ary no tsy voarava io tsy misy lalàna nandravan'io ao amin'ny 6 distrika ao amin'ny faritra Atsimo andrefana io fa kosa raha fa nipetraka amin'ny toerana io député ny PPMS io dia noravana io amin'ny exceptionnellement zany Akazoabo fosiny fa sy manerana ny 6 district norava io dina be io fa nampiharina an'le andro masipok'olo le andro masipok'olo nefa tsy homologué ny fanjakana dia izy manao tiany atao amin'io ao le dina andro masipok'olo io fa tsy misy vomera mpanapata tsy misy vomera tsara io zay manko le dina tsy maintsy misy vomera tsisy vomera eo afahany manao zay taniny kibony amin'io ao. Manao antsovana ny tompony araiky mpanjakana isan'ny tokony araka izany izy ireo mba jerakaiky ny mahakasika ity fanaraotam-pahefana misy ao Ankazoabo ity. Lafombaovao mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray renim-pianakaviana iray no nisy namono tamin'ny fomba feno abibina atao anjeva gary ary lasany ireo olon-dratsy ny vola antapitrisany maro sy ny firavaka ateny aminy ahina mafy ny fisian'ny kolikoly tamin'ny ireo mpanao famotorana sy ireo olona navandoza raha ny fitaranany ireo fianakaviana ireo any Rambona ary hanaovany ireo fianakaviana Antsoavo amin'ireo tompona andraikitra. Fanampanazavana. Teky zany namono tsy valarany zanako raha patetaka eo dia totorany tao anaty botifotsy fatorany tamin'ny tadina telefônina ny tendany dia mivakiny tamin'ny vazy ny tary mangana be io sy ny lohany dia mbola reo nitavangana labera sy nitokany sotrony olona namono azy teo nitavanga teo tamin'ny fahafatesany le razana zany tsy hita satria mitovany lamba be
Araka izany, ny aliny alatsinainy teo no nisy namono tamin'ny fomba feno abibiny ity rem-pianakaviana ity. Ny talata maraina vao tsikaritra ny zavanitranga ka izy efa feno rano hita amin'ny mpiara-monina ny tady azy vao maraina. Raha ny fanazavana, olona tsy lavitra akory no namono azy. Porofon'izany, mbola afaka sotro toka tao an-trano ireo olona navanin-doza ary tsy nisy vaky na simba ny varavarana rehetra. Tanganana izy rira aloha nitany tao fa nisy olona zany efa niaraka taminy tao, nisy vehivavy. Dia ny zana moa zany naseny natory ty amin'ny trano tsimondry. Dia nasen'le vehivavy vonitony ny jiro any fa aloha tsika mianaka ny ato sao misy olona mahita. Dia naka vary tany le zanakay plano akoroa dia nidra tao trano tato dia tsy fantatra tsoa zay nitranga tao fa misy olona tafiditra zany tao angamba namono azy. Fa le izy tsy vitan'le vehivavy ero mamono azy fa tsy maintsy olona anakoroa telo efatra lela misy lehilahy maromaro mety miara namono azy teo. Rehefa natao ny gendarmerie moa fa tonga teo nanao ny fanadihadiana rehetrarehetra dia tsisy afa-tsy le vola tary amin'ny plafond ihany ny lasany. Ay dia firavaka volamenany, firavaka volamenany ny lasany dia ny karapanondro nentiny ihany koa fanaparitany tary anjoro dia tary fa zay. Fa ny ankoatran'izay tsisy nenena lasany fa tika zany ohatrany hoe diversion le fangalana ny vola. Olona maromaro amin'izao fotoana no efa voatazona ka nalenam-bavany sy natao fanadihadiana mikasika ity tranga famonoan'olona ity. Manamafy ny sy ny trindry sy ny kolokolo manoloana ny raharaha ny fianakaviana ka manao antsoava amin'ireo tompon'andraikitra mahefa. Ohatra amin'izany hoe tsy noraisin'ny zandary tao an-toerana ny PV natao ilay mpanampy iray izay niaraka tamin'ilay namono ainy farany tao an-tranony. Io zandary io izay efa nafindra toerana noho izay anton'izay amin'izao fotoana. Fanampin'izay, manjaka ankehitriny ny vola hoy ny fianakaviana ka mety ho takalin'izany ny marina rehetra mikasika ity von'olona ity. Antony mahatonga azy ireo hanao fitarainana miantefa amin'ireo tompony andraikitra mahefa. Miangavy amin'ny mpitondra fanjakana zany zay miangavy an'ireo mpitandro filaminana mba hanao ny adidy sy andraikitra hiaro ny vahoaka sy tandro zay filaminana zay izy misy eto aminay satria tsy mbola nisy an'izao zavatra nitranga famonoana fianakaviana zao tety tanànanay hatramin'izay. Dia mampita an'izay amin'ireo mpitandro filaminana indrindrindrindra mba tsy ho tratran'ny fakapanahy ka alafina amin'ny marina fa apotra pahibe maso zay fahamarinan'izay. Zay zany mba tianay ampitana amin'ireo mpitondra fanjakana sy mpitandro filaminana isan-tsokajiny. Voasamba ny tao anatin'ny taona maro no ahitana von'olona feno bibiana tahaka izao eny Anjevagara sy ny manodidina, ankoatra ny vakitrano sy ny alabotro ireo mponina eny an-toerana. Malon'izany, mitaky ny voan'ny marina mikasika ity von'olona ity ireo mponina sy ny fianakaviana ilay maty, ary koa mitaky ny fampiarana ny lalàna amin'ireo mpanao ratsy araka ny tokony ho izy, andrasana ny mety ho toy ny ity raharaha ity sy ny vokatry ny fanadihadiana. La fomba vao hafa kosa indray tanteraka tamin'ity androany ity sianifisiona ny filo nasional ny antoko malagasy miaramiaingy notron'ireo olom-boafidy niaraka tamin'ireo vaovao atao amin'ny faritra Amoronmany izay hanotanterahina atao ambositra ilaina ny fahasaina ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana ho sianifilony ity antoko ity raha isy ny fampandrosoana ny firenena fanadihadiana hoentiny oninasaina. Maro ny endrika sakana sira matahora na azy ireo mpikambana teo anivon'ny antoko malagasy miaramiaingy ao anatin'ny faritra Amoronmany tamin'ny fikarakarana ny fiona ny filo nasionaly ny antoko MMM hajo andrianana Avril tamin'ireo vahoaka tamin'ny anatin'ny faritra tamin'ity androany ity. Voaterina findra tamin'ny fotoana farany araka izany ny toerana hanatanterahana ny fivoriana teto ambositra. Nateo aza izany nizotra antsakany sy andava ny fotoana teto anivon'ny saha mandroso izay an'ny FCM afaka nitondra ny fomba fijery ny antoko sy ny toedra ra-pirenena fa ihany koa ny fampafantarana ny vinam-piarahamonina izay mifototra amin'ny fitsinjaram-pahefana ny filoha hajo andrianana Avril. Mila politika zany tsika fandraisana ny fitsinjaram-pahefana tena mila politika sasa mihitsy. Ary isorako anao namana be ny tanàna ireo amin'ny fandraisana ndraiky izay satria raha vao sasa tsika manova sa tsika manala sakana rehetrarehetra dia mazava ho azy tsisy fampandrosoana ifotony ety. Tsika tao faritra Amoronmany zany fitsinjaram-pahefana zany dia izay fandraisana ndraiky izay tena zava-dehibe ary ny edivantsika mba ny fanambahakevitra iombonana ho amin'ny tombotsoa iombonana mba hiainga mba tia faritra Amoronmany satria mitokatrantsika. Dia tokony manana lanja eo anivon'ny vahoaka ambolom-boafidy azay fa tsy hoe olona iray ihany mba tsy tenenako hoe ny filoham-pirenena ihany mahatsiaro tena olom-boafidy fa ny ambony rehetrarehetra na olona na ben'ny tanàna na mpanolotsaina ny tanàna
na solombavam-boaka dia tsisy maha-olom-bo fidy azy tsony zay tsy fanajana anazy zay dia efa tsisy isiny fitsinjara-pahefana amin'ny ankapobeny satria napetraky ny lalàna fahefan'ny olona tsirairay avy ireo dia tokony afaka manatanteraka n'izany asa zany izy zany amin'ny sehatra misy azy. Fotoana ihany koa ny ainona ireo vahoaka eny fotony sy ny olana iainan'izy ireo. Za nanana tanatanarivo Mansolo vato tsisy an'izay tany rovolana ny any dibitony any amin'ny domaine nefa ty fandriana nanomboka tany 2016 mandrak'izao mbola tsy vita izay no mampalahelo ato mba zay renenarana mbolandrano tompolay zay fananditranyzay tondrandra valy manana ziska tonga ty zay maty ny lalana mbolandrano inona ny atao sorapaty fahaleva hanoanana tsy fahampiana halatra ny asan'alo ena tana atao moromania amin'izao fotoana zao nohona ny tiam-pandina fahalevana io zavatra hita makana manam-pahefana atao manam-pahefana dia ao zany any mpitamy filaminana na io ny latatana ambora zao azy androany ferinao dia mivahatao sapiso zao mbo 3 kilometra mialaveto dia ny zavatra hitanay dia ny olona miditro amin'ny hôpitaly eto Bosy eto dia tena mitsaitsay amin'ny resaka vola tena reka dia fahafatesana fotony zany hoe hofaty velona ve dia miditaka amin'ny hôpitaly aty zay zany fikarenany vahoaka rehetra atao Bosy dia ny zavatra misy zany amin'izao fotoana zao ny olona ety Ambositra dia miazakazaka aminay any ambanivohitra miteraka satria matahotra vodidiana satria eo kazombo akaikiana. Tsy mora fa azo ataony mampandroso ny firenena manatsara ny fiarenany isan-tokantrano raha manana fahavononana izay ho mpitondra raha petso hoy ny filohany antoko malagasy miara-miainga sy miatra amin'ny tokony ho izy ihany koa ny fitsinjara-pahefana. Ny orinasa lehibe nitsangana teto Ambositra tamin'ny 5 taona lasa teo iny mba mianarana orinasa tompoko azafady fa tokony hoe lalàna momba ny alkôla artisanal samy hafa zany sy ny hoe anaovana toka gasy satria tsy voatery hosotrony io zay mantsy madiso atsika fa azo ampiasaina ny zavatra maro samy hafa io dia mila miezaka zany mpanao lalàna za volany fadidika amin'izany asa koa satria zay fianarana natao no amatika an'le zavatra vokarin'ny tany rehetrarehetra ho azo amidy amelona ny olona sy ny ambony sy ampaleha ny firenena amin'ny ankapobeny dia tsy tokony any fanakanana ny zavatra hoentin'ny fanjakana fa tokony fametrahana ny fepetra rehetrarehetra iarovana ny fahasalamam-bahoaka no voalohany indrindra raha betsaka zany amin'ity faritry ity dia tokony apetrakintsika eto ary tokony atao malaky nisy itsika laboratoire na rana masolo izy io mila vahana ny fandraharana eto Madagasikara mba ahafahan'ny olona rehetrarehetra misitraka ary anjara amin'ny fanjakana manamora zany fandrarahana zany na ho an'ny teratany na ho an'ny vahiny. Araka izany totosandroany tao Ambositra renivohitry ny faritra Amoron'Mali ny fivoriana narahana ajevitra ny arahan'ireo vahoaka tamin'ny filo nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga sy ireo olom-boafidy izay nifantoka tamin'ny hoe fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana ny faritra Amoron'Mali. Tokony anara-dalàna ireo fampiantsehatra eo amin'ny fifidianana ho ny antoko MMM tokony anao ezaka ihany koa fa ny seny ary iaino ireo erivelona rehetra amin'izao fanavaozana tanteraka ny lisy fifidianana izao mba tsy hisy olom-pirenena ho very zofo sy anana fifidianana madio sy mangarara ry ekeny rehetra isika. Fanampanazavana. Betsaka zavatra tsy ara-dalàna amin'ny fanomanana ny fifidianana io ary misitona ny tompona andraikitra rehetrarehetra indrindra ny eo anivon'ny senia ary indrindrandrindra ny eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena mba samy andraikitra mba nanana fifidianana madio sy mangarahara ny azahoanan'izany tsy azo raha tsy amin'ny fanakalozan-kevitra satria hitantsika amin'izao fa misy ihany fitavozavozany eo anivon'ny senia mahatonga n'ilay fifidianana sy ilay fanomanana fifidianana tsy voakarakara araka ny lazaiko teo azontsika sa everina ve hoe natao ny arretage provisoire ny liste dia latsaka nisy amin'ny mpifidy no tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany teo zany hoe nanisy nitsokan'ny Madagasikara zany na tsy lavorary ny fanomanana amiko manokana tsy lavorary zany fanaovana an'ilay refonte dia tokony andraisana fepetra zany tokony fampidinihana tokony fanakalozana traikefa fa tsy zirizirina fotsiny satria miteraka korotana eto amin'ny firenena ary tsy ho afabela amin'izany
zay tompona ndraikitra manao kiry-biby amin'izany kanefa hita fa tsy mety le izy. Mbola azo atao tsara manarina mba azahoana fifidianana madio dia miantso azy zay mba henony feon'ny feritreretany fa tsy ho tompona ndraikitra amin'izay mety iseho eto amin'ity fireneny ity ry zareo raha pitso raha afaka pitso manao kiry-biby amin'ny zavatra tsy mety anakorotana ny voaka malagasy zany. Tsisy maniry korotana eto fa nefany ohatra ny ezahana ny mamboly an'izany amin'ireo zavatra atao amin'ny sakatsakana amin'ny fanaovana refonte na liste électorale tsy mitombona ka zay zavatra zay tsy mety ary mampirisika nireo ray aman-dren'ny fiangonana ary midera azy ireo samy joro satria voakan'Andriamanitra voaka malagasy miandrandra an'izay fitoniana sy fahamarinana zay raha ohatra tena eritreritra ny hoe androso makina isika. Vaovao mahakasika izay fitsidiam-pasitra nataony antoko malagasy miaramianga izay atrany voatohitohina ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara ary matahotra ny demokrasia ny mpitondra ankehitriny. Hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramianga nandritra ny fidinany tany Ambositra Androany ny antoko malagasy miaramianga izay nikasa iona tamin'ireo vahoaka ato amin'ny komina Emito distrika ny Fandrinina sangy nosakana n'ireo fanjakana. Manjaka ny fandikan-dalàna ary mizotra makany amin'ny jadona ny firenena. Ho ny folo nasionaly ny antoko malagasy miaramianga taoriny ny fanakana ny fanjakana ny fionany tamin'ny vahoaka ny Emito distrika ny Fandrinina ny andro ny omaly. Ka mpitondra manao an'izany ene mpitondra malemy de zay fitondrana teo aloha teo zay nanao an'izany de malemy izany de matozany izy manakatsakana ohatran'ireny ary taratasy amin'ny fomba ofisialy mihitsy moa nanakana anazy de efa mangovotra mihitsy izy zany fa tsy malemy tsony de zay zany resy lahatra atao amin'ny antoko fa tsy fitondrana ohatr' zany tsy maharitrela ary zay ny mahatonga anay ataovy ny fifidianana madio sy mangarahara ahafahan'ny rehetrarehetra mandray anjara de alalao ny sehatra satria mety adin'ny filohan'ny repoblika Androany fa izy anie nanoana anazy sy natongavany teo amin'ny fitondrana de ny fiarovana ny safidim-bahoaka ary indrindra ny fiarovana ny fahalalahana teo an-tampon-tanàna na Antananarivo dia firy taona folo taona mahery teoriana hoe de adininy zany sady mamy loatra le fahefana de atao zay fikirana aminy io tsy anjara no mifikotra na hijanona amin'ny toerana fa ny vahoaka manapaka an'izany amin'ny fifidianana madio. Manjaka ny fanamparam-pahefana eto amin'ny tany sy ny firenena na an-tanan-dehibe na ambanivohitra hoy ny ben'ny tanàna ny Emito nandritra ny tafa zay nifanaovany tamin'ny mpanao gazety. Amin'ny mahaben'ny tanàna voafidim-bahoaka ny tenako moa zany dia matsiaro fa misy fanavakavahana ary indrindra misy fanilikiliana miendrika tsy fahalalahana zavatra misy satria dia izahay mahatsiaro fa tokony tsy ho zay no zavatra nisy tao. Ny famborim-bahoaka zany zay neritreretina ho atao dia nisy an'izay sakatsakana zay nefa ao anatin'ny fahalalana tanteraka ny olom-pirenena ny hevitra indrindra fa tokony fampiresaka mivantana amin'ny vahoaka mpifidy azy ny olom-boafidy ka izay zany no anisany anankiray hoe zavatra nampalahelo tao anatin'izay fihetsika zay naseho an'ny mpitondra fanjakana moa zany ary ny zavatra manahirana ihany koa dia izahay manaraka ny hainao manjery sy ny fampahalalam-baovao eto amin'ny tany sy ny firenena dia matsiaro izahay fa any amin'ny faritra hafa dia misy antoko politika izay mamory vahoaka ankalamanjana mitovy amin'ny zavatra neritreretinay atao kanefa tsisy sakana tsisy fandravana ary zay no mahatonga anay zany mandinika hoe fa maninona moa zany rehefa aty amin'ny commune rurale Emito dia misy zay sakatsakana zay ka dia aminay angamba dia ozy izahay hoe mitory endrika tsy fahalalahana zany zavatra zany ary manohitohina ny sata républicaine démocratique ny zavatra toy izay. Tsy miemotra ny antoko na eo aza ny sakana maro samihafa hoy ny olony Madagasikara rakotondrany be Michel miroso ary mahavita zavatra vokatry ny fiarahametana miaraka amin'ireo eny ifotony. Za aloha dia maneho ny fisaorana amin'ny mpitratrotra MMM eto amoron'ny mania sady natanteraka ny fionana ny fifanakaloza-kevitra io na teo ary ny lamatahora sy ny didy jadona noho ny
fatahorana ny fanajana ny demokrasia izay veriny olona sasatsasany ho ravana. Fa izay dia antoko politika manana andraikitra izy ampikambana eo anatin'ny antoko, manana andraikitra izy eo anivon'ny mpiarabelona ny mpiray tanindrazana izay hanohy androzy tsy empotra mikasika an'izany satria tsapanay fa mafy loatra le fahasahiranana miatraika amin'ny vahoaka malagasy ary tsy maintsy mifammetanana miara-miainga isika mba hahafahan'ny malagasy manana fiainana milamina sady mampiakatra amin'ny fari-piainana. Ilaina ny fahalalana raha tiana androso ho hatrany ny fanehoan-kevitra. Ilaina fatokisana sy fanomezana sehatra ny eny ifotony. Raha ny fahalalana manohy hevitra ny fomba fijeriko dia misy tahotra ho an'ny fanjakana satria rehefa maneho hevitra ianao dia mety misy zavatra miantra ary izay ny ideraiko manokana ny antoko malagasy miara-miainga amin'izay hoe miady amin'ny fahafahana maneho hevitra sy miady amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Misy betsaka ny tsy azahoana maneho hevitra zany amin'ny lafiny fampandrosoana satria matetika ilay olona raha tena mitondra ange ianao ny tsy ny manao tompokitopoka aloha ny tena important fa olona afaka mitsikera antsinao ny lalanao zay ny tena tsara indrindra fa rehefa tsisy izay fahalalahana miteny zay tsy hitanao ny ratsy fa tompokitopoko na minjerakady ary ianao dia tompokitopoko satria intérêt tsirairay izay miaraka antoko aminao manaitra anao fa ny olona izay tena vonin-kanampy anao ary manoro ny lalako marina toko tiany tsipahana daholo zao. Araka izany ito ny feonan'ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny vahoaka ao anatin'ny fanajana ny lalàna na eo aza ny endrika tsindry sy raha-matahora ataon'ireo nampindramina ny fahefana. Vaovao mahakasika ny seha-piarina lavanila kosa indray famonoana mivantana ireo tatsapam-boly lavanila amin'ny distrikany Andapa ny firosoany fitondram-panjakana amin'ny fanalalana ny seha-piarina lavanila ho ireo tatsana nanovana fanadihadiana takin'izy ireo ny famerana ny vidin'ny lavanila maitso farany ambany ho 5,000 sy 7 ariary tahaka ny tamin'ny taondasa ho fitsinjovana azy ireo. Fanampanazavana hoentiny Daniela Minorso. Tsy vahaolana fana manafitra ireo tantsaha ny fanalalana ny seha-piarina lavanila amin'izao vaninandro izao ho ny fitaraina ireo tantsaha mpamboly lavanila ao amin'ny distrika Ambanja. Ireto farany izay tsy mankasitraka fa mandahakitsy rano ny fampiarana io fanalalana ny seha-piarina lavanila io ao amin'ny distrika Ambanja no ny fatiantoka metaterany eo amin'ny fiainan'ireo tantsaha. Tsy salasala mihitsy ireo mpividy na mpanangom-bokatra anao zay tiana atao amin'ny tantsaha mety hidina hatrany amin'ny 5,000 ariary ny vidiny ka zahay no maty voalohany satria io no sotro hinananay, io no ekolaziny zanakay, io no fiainanay aty tantsaha ka raha tsisy lalàna zay fanalalagna zay fa atao amin'izao fanalalagna dia famonoana tantsaha ankitsirano zay ka lavinay zany satria efa manahy zay surtout ato amin'ny distrikny Ambanja mety afaka ray volana latsaka kely isokatra an-tsena aty ka izay fanalalahana zay no cible voalohany, zay no maty voalohany amin'izay ka eto dia magnano antsoavo zay amin'ny fitondram-panjakana amin'izay fanapahan-kevitra zay aleo fanapahan-kevitra siagna fandiniagna tsara no aroso ho tombotsoan'ny tantsaha fa tsy tantsaha no atao ofagna ho zay aty na atao hoe apa zay hampanakarena noho ny vitsy satria raha ohariny ny isan'ny mpanangom-bokotra sy ny tantsahany maro anisy ny tantsaha maro anisy no maty amin'izay fanalalagna zay ka zay mahatonga zay manda ary tsy mankasitraka io ankitsirano zay tantsaha. Ankilany ny fameram-bidy ho ireo tantsaha no tokony ataon'ny fitondram-panjakana vaindondra raha iroso amin'izay fiarovana azy ireo izay ihany ny fitondram-panjakana ankehitriny. Raha ohatra fanjakana hiaro tantsaha marina aleo mipetraka amin'ilay famerana ilay vidiny farany ambany 5,70 ariary ohatra ny tamin'ny 2 taona nandalo zay mba mahatsiaro hoe mba misy piazy zay tantsaha fa raha io no alalaina fa tsisy resaka fameram-bidy fa samy manao zay tiana atao eo ny mpividy dia dikan'izay midika aminay fa famonoana zay tantsaha mivantana zay tsy ataoko hoe ankolaka mihitsy fa mivantana satria ny sotro hinananay mihitsy no potena
ka iteram-pahavoazana amin'ny fiainanay tantsaha zay maro anisa mipetraka am'izay mivelogna am'izay setra lavaniny zay le raha tsy maintsy misy rarotra zay ohatra ndra tsisy fandrakagna anome prix hoe farana ambany 375 000 par be tegna misy rarotra zay fotony romba ty za bénéfice be koa ro tsy maintsy adekindro ambany be prix-ny lavany mamizigny mba misy tokely zahay mba tsy maty loatra prix-ny lavany hoe amin'ny fandrakagna mapetraka zay tokony mijery zay tantsaha fa sahiragna be zay tantsaha Hatreto olombetsy no mahita tombotsoa amin'ny seha-piariana lavanily eto Madagasikara antony anaovandreo tantsaha mpamboly lavanily antsoava amin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny tokony ho fanamarina toerana ao amin'ny fanapa-kevitra nondraisiny dia ny famerana ny vidiny lavanily farany ambany ho 5,7 ariary tsy ampisy hiasy fisalasalana ho andreo mpanjifa ny vokatra avy any ivelany. Dia izay lafim-baovao izay no entintsika misety kely ato anatin'ireto doka-varotra ireto aorian'izay no hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao isika. Tahoary. Ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fanatanjahantena ho amin'ny fampandrosoana sy ny filaminana ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny fikambanam-be irasapirenena momba ny fahasalamana dia manolotra ho antsika hetsika ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny fahasalamana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ny alahady 13 aprily amin'ny valora sasany maraina manoloana ny lapan-tanàna nanalakely azakazaka manodidina ny arabe ny fahaleovan-tena arahina fialamboly ara-panatanjahantena toy ny street fight zumba danse orientale danse africaine fampisehoana dingaja hetsika ho an'ny rehetra mahay maipona ary tsy misy fisoratana anarana mitondra fanamina ara-panatanjahantena miaraka amin'ny t-shirt fotsy ho an'izay manana partenaire commune urbaine Antananarivo comité olympique Malagasy, ASIF, Université d'Antananarivo. Présentine sponsor, Telma. Boisson officielle, eau vive. Marquez des points pour le peuple et la planète. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro. Ina plus raffiné que jamais. Ita huilerie industrielle de Tamata misatra amin'ny telo sy roa arivo. Andao ilalao fa loka maro no zarainy ampitomboiny vitanao fa mety azahoana ahatra amin'ny fiarakodia fiarakodia tsotra ny fomba fandraisana anjara manangona étiquette triangle la vache qui rit ena misy sary personnage Disney samihafa apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana ny adresse ny CIN ary numéro téléphone anao ataova anaty valopy aratero mivatana any amin'ny somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale 590 ny fisariana dia atao amin'ny alarbi fito jona amin'ny roa ora ao amin'ny somadis tsara lalàna la vache qui rit parce que c'est bon de rire. Vous étiez très nombreux la première fois et cette fois, on vous offre encore plus. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Je dis bien 20%. Offre valable jusqu'au 15 mars au 15 mai. Alors, n'attendez plus. Rendez-vous dans nos showrooms Batimax, Injar et Tsarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tapaveriny indray ato amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika tsy ampy hiatrehana ny fahavoazana teraky ny fiovaovan'ny toetrandro ny enti-manana ka mahatonga ny zavatra mitranga amin'ny faritra malotra ivelan'ny Grand Sud de Madagascar amin'izao fotoana na miezaka ny manamafy ny fandraisana an-tanana aza ny atompona andraikitra sy ireo mpiara-miombonantoka takina ny ametrahana ny Fonds national de solidarité ny talisy miany ara-tsosialy mba afana manantanteraka sy mandrindra ny asara ny fanazavana ifrishar no mitondra ny fanadadiana amintsika.
ankoatra ny tapany atsimonosy izay efa voasokajy omena amin'ny tany tsy fanjarian-tsakafo tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka na insécurité alimentaire aigu ny ray apa-efatry ny mponina ao anatin'ny faritra vadivavy fitovinany sy atsimo atsinanana raha ny IPC na ny cadre intégré de classification alimentaire ny volana jona 2024 roa volana mahery aty aoriana miaratsy hatrany ny toetra rà ary loesika ny enti-manana amin'izao fotoana ho ny tale général ny fahina ara-tsosialy raha ny tosika mbola ampina zany amin'izao fotoana zao dia hitanay telo institution anankitelo moa zany dia ny enti-manana satria fatatsika fa mahay mafy ny fiantraikan'ireo atao hoe choc climatique cyclone zany nahitany kanefa ny enti-manana dia tsy ampy manao zay afany tokoa izay telo ireo fa nefa ny enti-manana raha miampy bebe kokoa dia mbola ho tsaratsara an'izay zany ny fanampiana sy fanamaevanana zany ireo ny fasairanana misy amin'ireo mpiray-tanindrazana amintsika raha zay vonjivona izay ia mafatra ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro ary itomby ihany koa ireo mponina ho voakasika ao anatin'ny folo taona manaraka raha tsy misy ny fiomanana isan'ny ahafahana miatrika izay indrindra amin'ny lafiny enti-manana ny Fonds national de la solidarité izay efa nanaovany tompona andraikitra antso saingy tsy mbola mipetraka hatramin'izao ombenimbeny resahanay ny hoe fananganana ny Fonds national de la solidarité zany rehefa misy tratran'ireny choc reny zany na cyclonique io na climatique eo ihany koa ny sécheresse mba ahafahana manatsara ny fandraisana an-tanana ireo mpiray-tanindrazana ohatra amin'izany hoe avezany tokony azahoantsika zany Fonds national de la solidarité dia makana reny etra amin'ny alalan'ny ohatra zany ny tsika moa en tant que nosy dia amin'ireny billet d'avion na ihany koa amin'ireny sehatra fitrandrahana zay moa efa ombenimbeny voalazanay ary manamafy an'izay moa zay amin'izao fotoana zao araky ny taritra hatrany 12 isanjaton'ny malagasy no andrasana hisitraka ny tetikasa manodidina ny vonjy-aina ho an'ny taona 2022 ary 10 isanjaton'ny malagasy no andrasana hisitraka izay hatramin'ny taona 2022 fanontaniana mipetraka ny hoe ho tratra ve ny tanjona raha ny zava-misy amin'izao fotoana no jerena ary misitraka araka ny tokony ho izy izay tetikasa mifandraika amin'ny vonjy-aina izay ve ny 13 isanjaton'ny malagasy voalaza fa efa nisitraka izay amin'izao fotoana fotodrafitrasa vaovao ho an'ny mpianatra no fa isan'ny napetraka amin'ny commune manandrina amin'izao fotoana box sanitaire izay entina analana ny fasairanan'ireo mpianatra eny amin'ny CEG fiara-miasan'ny commune sy ny mpiara-miombonantoka no fanafahana nametraka izany raha ny fanazavany ben'ny tanàna eny antoerana fanampanazavana tafapetraka amin'ny commune manandrena amin'izao fotoana ny box sanitaire vaovao ho ampiasain'ireo mpianatra fotodrafitrasa izay isan'ny miavaka raha ao amin'ny distrikany Avaradrano hoy ny ben'ny tanàna ny commune sy ny mpiara-miombonantoka no niarany salata amin'ny fanatotosana izany ny teto amin'ny commune manandrena moa dia nanao fitokanana izahay fitokanana momba ny box sanitaire ho an'ny mpianatra ao amin'ny CEG sy ny lycée Radama eto Manandrina izy dia fiara-miasa tamin'ny association anankiray na hoe SEF na ny hoe solidarité entraide française io association io no namatsy teo amin'ny fambatsim-bola ny commune kosa namentany ary dia miaraka salata amin'izany fanamboarana ny box sanitaire zany marihana fa dia io angamba natao hoe tsara indrindra dia Avaradrano fa dia misitraka an'izany fotodrafitrasa tsara ho an'ny ankizy zany ny commune Manandrina zay nefa dia misy ihany koa ny fankatoavana teto amin'ny commune zay hananganana ny terrain de basket sy terrain de volley sy ihany koa ny miaraka amin'izay anatolo zay zany hoe complexe kely izy io apetraka ao amin'ny CEG sy lycée Manandrina zany dia raha miasa amin'ny association SEF daholo na ny solidarité entraide française tsy maintsy hianavozana ny fotodrafitrasa hoy ny ben'ny tanàna antony efa antitra ny teo aloha ny fametrahana fotodrafitrasa tsara no isan'ny mampivoatra ny commune raha ny fanazavana ity ben'ny tanàna ity hatrany lafim-baovao hafa kosa indray anisan'ny hôtel restaurant manana atolotra maro samihafa sy mampiavaka azy manokana nisy ao amin'nisy Kolo Mahajanga raha ny fanadihadiana anatao fa tany antoerana
Eto amin'ny hôtel restaurant Kolo Mahajanga no hitondrako anao. Toerana mahafinaritra natao any rehetra. Misy ny efitrano fivoriana, ao ihany koa ny efitrano fatoriana, fa indrindra ny restaurant misy ireo karazana sakafo maro samihafa. Atsika ato amin'ny Kolo moa zany azo lazaina hoe one stop shop raha ohatra ka miresaka voyage satria sady hôtel atsika hôtel 3 étoiles misy chambre maromaro dia restaurant koa sady tour opérateur zany hoe afaka manao excursion sady manao transfert dans tout Madagascar dia manao koa tsika organisation conférence sy événement zany hoe mandray fivoriana mandray événement ohatra ny mariage anniversaire fiançailles sotro zany hoe revo zavatra makasika voyage makasika tourisme makasika vacances afaka assurenay ato amin'ny Kolo daholo ka aza misalasala manantona manontany na miresaka misy page Facebook atsika Kolo Mahajanga aza misalasala fa vonina mandray anareo zay ato. Anisan'ny mampiavaka ny Kolo Mahajanga ny soirée spéciale izay karakarain'izy ireo isaky ny zoma hariva. Convivial ny ambiance hitantsika ato zany hoe tsy le ambiance le sahotakotaka baly maresaka be reny fa afaka iarana amin'ny famille tsara, afaka hoe anaovana discussion familiale nareo eo amin'ny table, afaka miresaka tsara entre parents sy ny zanaka no sady miala voly misakafo mandia dia miavaka ny restaurantanay satria ahitana karazana sakafo maromaro misy ny malagasy misy sakafo française dia misy koa ny libanaise anisan'ny tena mampiavaka ny Kolo raha eto Mahajanga satria izy reriany no restaurant libanais eto Mahajanga. Natao an'ny mpianakavy na malagasy io na teratany vahiny ny hôtel restaurant Kolo eto Mahajanga tongava tsy dio ary fa vonany anome fafampoanao amin'ireo tolotra misy ao aminy ny ekipa ny Kolo Mahajanga. Nanokana andro iray manontolo hikarakarana ireo karazana mofo hiatrehana sy andraisana ireo ampamangy isan-tokantrano amin'ny fotoana ny Eid al-Fitr ireo vehivavy mpino silamo ka tsy diso anjara tamin'izany ny tany Mahajanga fasha maro no fantatra fa nankalaza izany Eid al-Fitr izany tamin'ny 10 androany ity. Kolo Mahajanga no mitatitra ny vaovao amintsika. Anisan'ny fomba iray mampiavaka ny fetin'ny Eid eo amin'ireo mpino silamo ny fifamangina aorian'ny fivavahana Eid izay iraisan'izy ireo ho an'ny Mahajanga manokana izay anisan'ny tanàna ahitana mpino silamo betsaka eto Madagasikara dia mbola hita taratra eo amin'ny fiarahamonina izay fifamangina izay. Amin'ny fifamangina io no ifampiarabana hitondrana ihany koa ny teny firarian-tsorehetra sy ny fangatana tsara amin'ny tompo ala eo ihany koa ny anomezana ny mofomamy na vola io ho an'ireo izay tonga mamangy isa-tokantrano. Mandeha mitety trano mifamangy mamangy fianakaviana indrindra ireo ray aman-dreny nahitana masoandro ary ireo mpino namana miarahaba azy ireo na vita ny Eid somatsara. Famangina dia marika ny fifankatiavana satria zany no takin'ny finoana Islamo mba fifankatia mba ho raiky ka ny andro ny Eid zany andro anankiray hoe anehoana izany fifankatiavana izany dia mifamangy mitsidika trano miditra trano mizara mofomamy sy bonbon sy ny sisa. Raha ohatra anao zany tsy nanao godrogodro dia afaka manome vola. Raha ohatra anao tsy nanao ohatra hoe mofomofo regny dia manome vola anao nefa tsy ho arakinao zany ny anome vola fa aleonao anao manao godrogodro, manao jus, manao dité dia afaka miaraka misakafo vita igny manao doin lasa reo zay avy eo zany tsy maintsy amenao le olona avy eo mamangy anao. Andro iray mialohan'ny Eid no mikarakara ireo vehivavy rehetra manao ireo karazana mofo toy ny godrogodro, ny firafira, ny donat, ireo karazana mofo maro isan-karazany izay mampiavaka ny ireo mpino silamo, eo ihany koa ireo karazana ranom-boankazo maro isan-karazany. Ankoatrin'izay dia fety amin'ireo mpino silamo ny Eid ka misy ny fiomanana manokana toy ireto vehivavy ireto manaingo ny tanany asiana moina. Fety lehibe amin'ny mpino silamo ny Eid ka hatramin'ny lamba fitafiana amin'ny fotoana io dia atao miavaka tanteraka. Lafy vaovao hafa kosa indray natomboka omaly ny fanombohany ny fankalazana ny fahadimy taona nijoroan'ny association des journalistes de Tamatave natomboka tamin'ny fambolekazo izany etsika izany ary nitoy tamin'ny fanentanana ireo olom-pirenena mba anaramasy ijery ny anaran'izy ireo ao anatin'ny listim-pifidianana. Erinora Zafimanana Kolo Toamasina no mitatitra ny vaovao amintsika.
andro alakamisy fa 1 volana oktobra taona 7 no nijoro tamin'ny fomba ofisialy ny AJT na ny Association des journalistes de Tamatave nandritra ny hetsika fampionana ireo mpanao gazety rehetra teto Tomasina na rahana fampiofanana izay natao tany Folopointe. Namakivaky ny 12 taona lasa ny fikambanana ary mbola mijoro mandraka kehitriny. Hetsika maro no efa voahomana anamariana izao fety izao. Losatarina tamin'ny fambolekazo manome endrika ny tanàna teto amin'ny boulevard d'Andévoranto manoloana ny CJST. Arabaina antsika rehetrarehetra fanatratra fa 12 taona aloha. Ka androanina namarentsika an'izay fankalazana fa 12 taona ny orena fikambanany mpanao gazety zay na le ataontsika hoe AJT. Izy io moa dia naorintsika tamin'ny alalana fampiofanana tany Folopointe tamin'izay fotoana izay dia feno 12 taona tsika androany noho niny dia niankina tamintsika rehetrarehetra. Fanokafana ny androany fa ny mois d'octobre no anomanantsika ny hoe famaranana fanakatonana zay fankalazana fa 12 taona zay. Midika zany mbola hisy hetsika maro ataontsika. Androany zany natomboka antsika izy tamin'ny fambolena zanakazo. Ny antony dia ny mpanao gazety ny Tomasina dia anisany hanatratra ny vina ataony mpitondra fanjakana zay mifandimbeto dia ny hoe Madagasikara maitso. Hotratrarintsika zany vina zany. Faharoa tsika mpanao gazety satria tsika miady amin'ny fanimbana ny tontolo iainana. Mila miaro ny tontolo iainana zany ny mpanao gazety. Miisa 12 ny isan'ny mpikambana tany Ampiandohana. Ny tombo tsikelikely izany ka tafiakatra hatramin'ny 17 hatramin'izao. Nanararaotra namita ny adidiny amin'ny fanetanana ny olom-pirenena ny AJT mba hisoratra anarana sy anamarina ny anarany ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ankatoko izao fiomanana ny firenena amin'ny fifidianana izao. Aorinan'io zay fambolekazo nataontsika zay zany dia hitantsika koa teo maro be ny ankizy nanampy antsika. Io zany dia nohony ny mpanao gazety dia mitaiza vahoaka. Zany hoe teo zao tsika dia nanetan'olona reo namantsika reo hoe andana mijery lista tsika any anatin'ny fokotany satria mpanao gazety dia anisany mampirisika ny olom-pirenena handray anjara mavitrika amin'ny fifidianana. Zany rehetrarehetra zany no nisokavintsika androany fa 1 Avril ary hitondrasana fisaorana an'ireo rehetrarehetra zay nanampy ary indrindrandrindra reo manam-pahefana zay tonga nanotrona teto. Aharitra 9 mbolana eo araka izany ny fankalazana ka etsika maro no ifandimby hiatrehana n'izany fety izany. Ny ivony izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray anotanana vonjimaiky ny fampiasana ny pilina fanalanjaza ao États-Unis raha toka mbola ho averina ho tsaraina indray izany araky ny nididy navoaka ny fitsarana ambony any antoerana. Fanadiadiana eo amin'ny sariny France 24. Ny pilina fanalanjaza indray amin'izao fotoana no ady vaovao an'ireo mpanohana sy mpanohitra ny zoany fanalanjaza ao États-Unis. Ny zoma lasa teo, nanapa-kevitra ny azona vonjimaika ny fampiasana pilule abortive, mifepristom, fampiasa maro amin'ny fanalanjaza ao Amerika ny fitsarana tampony ao antoerana. Fanapa-kevitra manandanja ho an'ireo mpanohana ny zoany fanalanjaza, ary koa nahazo fankasitrana tamin'ny filoha Amerikana Joe Biden. Ny gouvernemanta federaly Amerikana raha teo izay nangataka ny ampiatony ny fitsarana tampony, ny didim-pitsarana mandrara ny fampiasana io pilina fanalanjaza io. Zay ivina, mpitsara misa roa tamin'ireo 7 tsara sy nandray fanapa-kevitra io ihany hatreto no naneho ny tsy fidovikeviny momba ny fampiasana io pilina fanalanjaza io, no izy ahina hiteradoza ho an'ny fahasalaman'ny vehivavy. Mbola mitoy ny ady amin'ny fampiasana ity pilina fanalanjaza ity any toerana, ka mbola verina ho tsaraina indray mandeha ny fampiasana izany. Dia izay indray tompoko lasy tompoko vavy no azonay natolotra taminao tamin'ny ity androany ity sy ankasitrahanay tany tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, Isacham Tel Sulouarive. Vous a présenté Ni Vaovao. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.